Miisa enina indray ireo namony ainy vokatry ny valanaretina COVID-19 ny 20 Aprily araka ny tatra isan'andro tao amin'ny ANDRIM-PANJAKANA androany alakamisy. Avy eto Analamanga ny 5 amin'izy ireo ary avy any Matsiatra ambony iray. 736 noho izany ireo efa lavon'ity valanaretina ity hatramin'ny idirany teto Madagasikara ny volana Marsa 2020. Raha ny tranga vaovao voamarina kosa dia miisa enina amby 20 izy ireo ny 20 Aprily araka ny tatra hatrany. Ny 710 amin'izany dia avy eto Analamanga izay faritra mbola ahitana ny tranga betsaka indrindra hatrany na dia efa nahitana fiainana aza ny Antotanisa. 3 kosa avy any Antsinanana, 7 avy any Diana, 5 avy any Alotramangoro, iray avy any Boeny, 20 avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, 2 avy any Menabe, iray avy any Vatovavy Fitovinany, 6 avy any Matsiatra ambony, 7 avy any Sofia, iray avy any Betsiboka, 2 avy any Bongolava, ary 9 avy any amin'ny faritra Anosy. Miisa 75 amin'izao fotoana izao ireo manaraka fitsaboana manerana Anosy ary sokajiana ho marary mafy ny 473 amin'izy ireo. 20 andro taorian'ny fitaom-piasan'ny mpikamanao amin'ny Fitsarana Avo momban'ny lalàm-panorenana dia nitaterahana androany alakamisy teny Ambohidany fifidianana io filohan'ny ANDRIM-PANJAKANA io. Lany tamin'izany Florent Rakotoarisoa. Raha araka ny loharano Vaovao avy any Ambohidany dia izy irery ihany no kandida novidiana tamin'izany ary nahazo vatovalo tamin'ny mpifidy valo. Izy indray araka izany no hitarika ny Fitsarana Avo momban'ny lalàm-panorenana mandritra ny 7 taona tsy azo avaozany. Teo anivon'ny filan-kevitra ambony mpitsara moa no nahalany ny Florent Rakotoarisoa mpikamanao amin'ny Fitsarana Avo momban'ny lalàm-panorenana. Efa mpikambana tao amin'ny ANDRIM-PANJAKANA io izy ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017 sy ny taona 2017 hatramin'ny 2020 ary ny taona 2020 Florent Rakotoarisoa. Efa minisitry ny ati-tany ihany koa izy nandritra ny fotoana ny tetezamity ary anisan'ny namolavola ny riza-teny lalàm-panorenana nentina naroso tamin'ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny taona 2020. Tsy hiatrika ny lalao hiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ny baolina kitra lalaovina ambony fasika izay atao any Senegal ny 13 hatramin'ny 30 May ho avy izao ny ekipam-pirenena malagasy araka ny fanambarana nataon'ny Confédération africaine baolina kitra. Raha ny fanazavana nomen'ny filohan'ny komisiona mpandrindra ny baolina kitra lalaovina ambony fasika eto Madagasikara Lany dia noho ny tsy fananany malagasy famatsim-bola manokana amin'ny taranja no tsy ahafahan'ny Madagasikara hiatrika ny lalao. Efa nisy izy ny fangatahana famatsim-bola tamin'ny Fédération iraisam-pirenena ny baolina kitra 5 sy nisy valiny izany. Tafakatra mazava ho any amin'ny famaranana araka izany Seychelles izay tokony mbola hifanisana amintsika ny voalohany sy ny fahavalony volana May ho avy izao. Ankoatra ny Madagasikara dia tsy hiatrika ny lalao ihany koa i Libye, Côte d'Ivoire ary Ghana ary hiatrika izany kosa i Maroc, République démocratique ny Congo, Uganda, Sénégal izay ampetrahany lalao, Egypte, Mozambique ary Tanzanie.